atolotry ny radio Madagasikara anao zao alina izao. Lakolosy mpamonjena. Tantara indray miaino nosoratany Vetsy ny Voary. Ireo mamelona ny tantara: Daniela, Niony, Sarobidy. Alain, io ny mamy. Mpandray feo: Antonio Samulson. Mpanadodosa: Niondra Manamsata. Io enao io rainy, io enao mingoty. Tsy lombava itsony angamba enao ilaza tianao ambara fa vavy lehibe fa resakinina ndray no tonareo no mianaka amiko reto e. Anome laky ndray. Vonitry ny varavarana vela ngany tena anay dia tsenaina amin'ny laky isanandro zao Mba amboaro io fisainanao io rovonjy mandrerake. Mbola tsy nilaza izay votoatindresaka kory anie mingoty zanako dia fa zany sady ny ambaranao. Aleo aloha afaka ny atezerandry maman voaroso ny resaka. Ny fotezitra mantsy nanadrariny. Ary efa tena tsy kopakopanareo mianaka mihitsy zany zao resaka zao. Ay, misy an'izany adim-borotsoloza zany ray amin'ny ty tokantrano ty Tsy misy manao adim-borotsoloza eto. Efa hita fa zany manampy an'io zanakao io mba hay androso izay tiany olazainy. Tsy solombava foana rehefa hiteny fa mba aleo tena amin'izay. Ary alefa fa miano sotro tokandray angamba sa sarotra-piaro no resahana. Lazao azy ry miangoty Ie, aiza kosa ry papa dia fitenenana anao amin'ny fisotroana toka foana no ato an-trano Misy tantara kely ty ry papa mba tiako ampatsihivina anao Tantara kely inona? Sa Zasy Joséphine tratrandreninareo sotro teny amin'ny bara? Lazaiko anareo andro ray to azato teo amin'ny fiainako reny ka tsy ho adiniko velively mihitsy. Lehilahy fa mitapy mihitsy ty ianao ty. Mitapy amin'ny tapy. Toy izy ny resaka ry miangoty Zany ny lehany rehefa trano toka sy matim-behivavy. Ie, andro ray to azato tsy tokony adinony papa tokoa iny sabotsy 7 ny volana Desambra iny izay nanoloran'ny papa peratra tamin'ny tanan'ny maman. Oso ny fanamafisina an'izany toky izany dia ho tianao sy hanajanao Tiako iverina ireny fifankatsiavana mamy nisy teo aminareo reny papa sy maman Zao noho izy Tsy za velively mihitsy no nanitsakitsaka ny tokony fanaovanay fa ny fakam-panahy no mahery. Izy naniraka aprasy ho ty toka. Andray Zany dia sahanao very vonjy ny milazan'izany eto masoko nahoana tsy sako ka. Fa inona mihitsy fiveranao aty Tena saky mihitsy. Moramora ianao ry vonjy Papa, tena marina tsy ho tapitra vako eto daholo ny vilia sy ny vera. Vilia roa izay vakiany papa. Tsy olan'izany Ndray ndray kosa andreninareo. Misotro ndray amin'reto ho tapahany eto koa. Fisotro ray tsy tapaka ty kosa mandeha amin'ny volana janvier. Masava? Efa ho adaly ianao ry vonjy Aorondry vilia matsotro ireo ry miangoty fa tapitra vaka ireo Ie, aoka re zay papa sy maman Ka nireninareo any no mitasika aty eo Aoeto ireny resaka indrira Zao ry papa. Inona? Fahasoavana faharoa ray sy ny ty tokantrano ty ny fanolorana ho mpampianatra sekoly alahady. Dia amin'ny lahady zao le izy. Inoko fa ho faly papa Ka ho setrin'izay dia manasa ny papa mba hiditra am-piangonana amin'io. Sady papa nefa ela no tsy nanitsaka an'izany fiangonana izany tsony Sery miangoty raha ny fanolorana anao ho mpampianatra sekoly alahady aloha dia tsy olana amiko mihitsy zany. Fa le hoe fidirako am-piangonana kosa ay tena tsy zaka mivavoniko velively mihitsy zany. Zay ary ny endry. Aza misitona lakolosy mihitsy ianao reniny Mbola vozomazy zao fa tsy mbola lahady akorika ny lakolosy no sotoninao eto. Ka tsy miandry andro alahady ny fisotomana lakolosy rainy rehefa te ady sy andrangitra ny hafa. Ho avy indray Mba mifanala kely re zasy reninao Ianao koa. Ho any am-piangonana ve ao papa sa tsy andeha? Aleo aloha za dia mijanona mpikarakara sakafo ato trano fotsiny. Indray Ho feniko botakely sy ambilo no latabatra. Ataoko fa afaponareo amin'izay. Mahery ianao nefa tsaroa fa ny fisotro toka dia fahavetavetana ao anatrenin'Andriamanitra. Lasa mpitory teny keo ry mino zany Izay filazanao azy Inona moa zany ny olana fa dia lasa pastora amin'ny vadiko dia ny zanako kosa mpampianatra sekoly alahady. Tena kosa misotro toka gaikila.
Oji, lasa mivena zazakely ngary papa zany. Marendry e. Avy rendry kely angely tendry teo hoe felako ny tamaina eo ianao a. Fa voadona nga ianao rainy a. Tenao amin'ny oko. Finona no antony anjehanao ary miangoty a. Misy olana angao amin'ny fampianarana sekoly eo sa misy zavatra hitadavanao amaika? Tsy misy olana pastera. Aiko tsara ny madama Masima manome fanabeazana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho azy ireo. Tsara zany. Fa ny nenjeko anao pastera dia saika hiala tsiny ah. Ah, hiala tsiny? Fa hiala tsiny amin'inona moa miangoty? Menatra dia menatra pastera. Fa nanao inona ianao? Menatra satria isan'ireo tsy hanatrika an'ilay fanolorana mpampianatra sekoly alahady amin'io papanay. Fa ahoana ry miangoty? Tsy zaka mivavony no miditra am-piangonana e. Dia voatery maman ihany no avy amin'io. Fa hoy ny tompo a, raha misy ondry 100 miaraka ka very ny ray, iza no vonjena? Le ray very sa ny 5 ambiny? Ny ray very pastera. De toy izany ihany koa ny iraka ny tompo amintsika kristianina anaka. Hitady ny ondry very, amerina azy reny ao ambala, hitory sy ampihely vaovao mahafaly ny tompo e. Vontozy filazantsara ny nosy Madagasikara. Reseo lahatra izy mba ho tonga amin'io andro io e. Papa ve? Eno a. Sarotro zany pastera. Satria tsy miorina tsara ao aminao ny finoana. Nefa tsarovy a, fa tsy nisy firenena nijaly toa an'Israely teo ambany fifehezan'i Egypta. Fa noho ny finoany dia lasa lala maina azo aleny ny ranomasina ka voavonjy izy ireo anaka. Pastera. Ahoana anaka? Inona ary no tokony ataoko mba haharesy lahatra amin'ny papa hiditra am-piangonana e? Tsotra zany ry miangoty a. Ataovy ampahatsorana ny fomba kanao ny fony. Tsy misy fandresen-dahatra tsara toy ny fifampiresehana ao anatin'ny fitoniana anaka. Ka toetra amin'ny papa mihitsy nge pastera ilay mivatravatra be. Ny fanahy ny mahaolona e, ary ny hery tsy mahaleo ny fanahy. Mandeha anaka aza ao fa mahasoa. Eny ary, misaotra pastera. Tsy misy fisaorana ry anako. Mahereza amin'ny fanabeazana ny ankizy a. Sika rehetra e. Ho tahin'ny tompo. Tsy aleo ve zaho ody amin'izay efa tena alina be niny andro e. Marina raha hita taxi be aty tsony amin'izao oro zao. Rehefa tsy mahita taxi be anao dia mijanona aty amin'ivo e. Ina nefa mamaika anao ody ihany e. Tokantrano efa tsy mahita masoandro miratra very vonjy mbola kamamina ihany a. Mijanona e. Ka mbola maika hanomana fety ao an-trano koa anie za e. Raha petso alahady mantsy no fanolorana ny zanako mpampianatra sekoly alahady eo am-piangonana. Ho any am-piangonana? Eno a. Ay kosa dia hanomana. Ka zanako vavitokana kosa ange indrinivo e. Ie, indrery ny zanakao e. Fa zany hoe tsy zanakao ty akiboko ty. Fa anga ianao mitoejaza rinivo. De firy volana? Mody adalandray tsy mody adala zany ka iza monina metraka ny titato akiboko e. Motsy ianao. Efa hainao ry vonjy a. Ty zazy ty no kofe mamatotra atsika. Noho izany tsy mahazo mamonjy an'izany ianao rapitso. Fa nahoana kosa moa zany sakananao tsoandro nivo a. Zay e. Andro ray toa za teo amin'ny fiainanay kosa ange io e. Zao nivo a. Aza matahotra ianao fa tsy hampiova velively ho fitiavako anao mihitsy anie zao e. Fa mahazo teny gasy ve ianao sa tsy mahazo e? Fa hoe tsy mahazo mamonjy an'io ahy ianao. Tsy mety kosa zandro nivo a. Efa mifanarana angeny antsika fa omena lalana malalaka anatanteraka izay ilain'ny vady aman-janako e. Ka mba omeo lalana kosa raha pitso e. Ny amin'ny sisa kosa tsy ataoko tsony. Zao anome lalana anao a. Saingy raha vao vita io raha pitso io dia isy fepetra tsy maintsy tanterahanao. Fepetra tsy maintsy tanterahako? Zay e. Eny misaotra kely nivo malalako. Fa mba omeo lalana aloha zaho ody amin'izay fa teny efa alina be niny andro e. Fa zao ary e. Mialohan'ny hodinao aloha dia eo ny fozina akanjonao amboariny. Fa iny ty lokomena midorehitra amin'ny akanjoko ty ry nivo a. Tena vabaraka marina ka. Fa fao io. Lelaka nosa.
loko maneva lobaka io very vontsy dia ho fafana pinako eto amin'ny tantanany oka mariny anao ty tena mandreraka lelakanosa anio moa alahady hitondrana fanavozana antsika ray mpianakaviana isan-tokantrano fanavozana eo amin'ny fitondran-tena mba ho lasa araka an'Andriamanitra amin'ity anio ty sika dia hijery ny vaovao mahafaly nosoratany aiza le baiboly teo ry mino pejy 24 dia 124 ndry nio vonjy vadiko marina ty io efa navelatra io alefasy fa miheny zay dadapasy fa izy aminareo ray aman-dreny moa no angatahany zanakareo mofo ka hanome azy reny vato dia toy izany koa nataony tompo aminareo fa tsy misy ray aman-dreny angatahany zanany mofo ka hanome azy an'izany vato izany tena marina mihitsy zany pastera ny ray aman-dreny koa tsy hanolo paty mafana ho an'ny zanany izany mihitsy marinina aloha ianao enona ny toyny alefasy pastera satria asika ray aman-dreny no fitaratra ny zanantsika raha tsara ny ataontsika eo io masony dia hananjanaka endry sika ka elao io toka sotrony io elao io fa fijangajangana io masony tonga zay tena niova kosa zany ko zandry dadapasy fa ataoninona moa ary nitokako ataoninona vonjy fa inona ary ty mampitsangana anao ty jereo nefa aty amintsika daholo ny mason'ny olona aleo mihitsy andeha oty fa tsy janetoka masotonareo fa lasa vonjy fa ino dia ataonao mba mahalalamena trona fa miresaka amin'ny pasterany atsika fa inona no dia nakaizy papa teo fanina be azy zany miangoty pastera vonjeo rehefa safotra dia zay no soratra masina narosantsika tamin'ity fa misy inona akoseo re olona io re mba akoseo ny tongony finina taholy ary zao zava-mitranga ato am-piangonana ato zao mamo fa aiza zany dia izy ireo ary feon-dakolosy fafiry zany miangoty tsy haiko natorany ianao teo nanao ahoana fa aty am-piangonantsika lakolosy faharoa zany nakaizy papa aza mbola ampiresahana aloha izy ry mino fiainako milay be ty ve no enarana kitikity karatsy zany izy asobotaray aloha dia atovy amin'ilay mafana zay zao ny tena rivo miangeto ary mailamelaka alvalta fa oatra ny tena mangatsika be ne zany andro zany za moramora ny tsendrona nanazo ray tany antoroteny dadapasy tany tena mafy reny fa misy olona ve ato tararatsy izy tena misy manao be marenina fotsiny ato teako ty varavara ty rehefa tsamo ianao tena zay mamizay indray raha vonjy ora mino tsy ova mihitsy ny toetra ratsiny fa dia mitombo andro manalina voatsindrona tamin'ny toritenin'ny pastera dia any amin'ny toka indray manala vokiny aleo voaina fa mandreraka ka aikararomino mangatsika tena ray sy malala mangatsika venao dia zao vao miditry ny trano tena dororo mihitsy ary aza mitaraina fa raha ratadiavina neny ianao moramora ihany ianao mero moramora ihany ary aleo ataoko eo apototro molotra mihitsy vavako misy melay ianao ka marikriko melao mandeha ianao mandeha mamonjy fandriana fa mandreraka amonjy fandriana
nylay velo tao am-piangonana tao androany ny tenanay aloha dia ny alaila fa tsy revonay mihitsy le kozy dadapasa manao fikatsy milava baitany. hay tsy mahatady demokrasia. marendrenao hoe aroso sakafo. aroso sakafo? dia andoherany trano eo indray ianao rehefa avy misakafo. dia aloha za rapitso marainako fa sarono sarompo tsara mihitsy sady mibandiko re efa voko tany amin'ny Evelinda sy Kala Ernestine. maninona tsara hoe ry vonjy zary efa miadriwa tsara izy zany. mandehana vonjy eo fandrina fa tsy mandreraka na miresaka aminao azy. raha mba fantatrao mantsy ry vonjy fa tsy zanako velivelany ty ato akiboko ty fa zanakinay koe. asa ngamba ianao aloha zao ny maneho fiainatidy satria izy tsy eto fa nanampy ireo miaramila ny Syrie ary misy mailana lefa noaty. aleo evakina any nivo malalako mamangy sy manoroka anao ampitiavana ny tenako aty Syrie. inoko fa salama tsara ianao any. somary maika dia tsy nasoratra betsaka. miamafy ny ady aty Syrie. miamafy ireo miaramila namanay ny maty. manantena nefa fa hitrotro mavaka ianao amin'izao fiandrazana amin'ny fetony Noely izao. veloma dia mirary anao hatratra ny taona vaovao naivo. miamafy io ny ady any Syrie. ratsy koa zany ode mbola matory nga izy ato. Marso pastera. Manao pastera. Salama tsara pastera. Mbola somary mikorotana ny ato fa miala tsiny io re seza pastera dia mipetrapetra. misaotra indrindra. Tsy maninona akory ka za koa tsy alitrela fa hitsidika ihany ny alehako aty ay ka manao ahoana hono ny fahasalaman'ny miangoto izay. Efa mba mety tsara re pastero. io izy mbola matory io fa atao hoe mbola misy tsy zaka aloha ny amin'le farahatony ao. Zany miangoty eo. Efa tsara aloha zay. miangoty mifoaza. ahoana sy ary mama? mifoaza ndry fa io pastera. Pastera manahoana ianao anaka? Manahoana? Ahoana zany farahatoko mbola tsy zakanao zany? le ninjera teo amin'ny sezam-piangonana iny io zao mbola mararatra amin'izao. Ka tokony hamonjy mpanotra ianao raha izany. Zany tokoa ny mety pastera. Oe aleo aloha rosona kafe ianao fa aisa dia fanana resaka eto fotsiny. Vetivety ka. Aza dia misahirina rery madame Mino mba tonga mitsidika aty an-trano ve pastera dia tsy horosona sakafo ka efa misy ene io fa araraka fotsiny. ty re pastera masto. misaotra indrindra raha matomino fa nankaiza tokoa vonjiny to tsy tratra marina ato an-trano anga hita pastera. Fa ahoana? Lasa ny asa vao maraina izy ay ve ny ariva indray mamy vao miditra eo. miasa tsara kosa izy raha izany ko miadana rabola fa mijaly ara-panahy amin'ny tompo. Ka izay ny zava-misy fa atao ahoana moa vonjy ve mba hiditra am-piangonana raha natondraka andambosin'ny ganagana ny teny tsipy aminy. Efa kivana izy pastera. Efa mba natoroko ihany ianao ry miangoty efa mba nataonao ve zavatra ny teneniko? Ny hoe resahana am-pitoniana amin'ny papa? Za indrindra anaka. Efa lany aika pastera. Ka efa trano tokany ao anatiny. hay tsara resaka ny kristianina. Vonjy fa ngainao tsy nandeha ny asa? Tena nandeha ny asa mihitsy saingy nahatazana amin'ny pastera hoe nakaty an-trano tonga dia miverina dia nienony resaka reo. Hatramin'ny ovinandrena mpiaino resaka olona aza manadala amin'ny vatoko ianao pastera. Aza manadala amin'ny vatoko mbola tsy apaka ny tsindrona nataonao ato amin'ny torotay tany am-piangonana.
Leo alohan'ny dery matamin'ino amin'ny manaraka mandalo mitsidika anareo aty ihany. Hay mbola iverina itsidika aty indray. Tsy misy lakilosy tony lary ty aty isan'andro Lasy ala. Eny Arandriamatovonjy andeha tokoa pastera. Mandana altie rehefa tsy matady demokrasia. Lasy ala. Tahin'ny tompo ianao. Tonga dia mikalo amin'ny devant ianao ry nivo. Za mbola somary fokasikara kely eto ivelany eto. Mahafinaritra kosa no mipetraka eto amin'ny devant fonjy malala kokoa. Manana fiara tsara be ohatr' izao ela dia tsy mba hoentina mihitsy. Fantatro matsy ry fa fiara mifainty ty fatsiana. Anatanterahana sitraponao daholo izany rehetrarehetra izany. Dri, fa maninona tsy valinao fonjy Ay ve fiara vao nividiko tamin'ny herinandro any ety. Izy aloha sady tsara ny lafo vidy lazaiko anao fa karamanao ray volana zao no vidianana anio. Karamanao ray volana? Andao andefa mbola lavitra ny lalana ka ho tanterahako hatramin'ny mariazintsika mihitsy. Aiza, tena marina very vonjy? Eno Andraisa ny hafaliako aleo aloha fihiniko mafy be malalako Tsy vonjy ve tazako mifamihana amin'ny vehivavy ao anaty fiara io? Andray kosa ry vonjy. Marary izany lohako izany. Tsy tonga ny am-piangonana fa aleo tonga dia hodika. Maman, Fonja, fa tena mana loatra re. Fa manino maman no mitomany? Tsiry miangoty Fa maninona? Mafesatra loatra ny fahoriana zakaiko. Fa nisy inona? Lakilosy mampilanja azy fijaliana ndraiky isan'andro. Fa nisy inona hoary maman? Tsy misy azoko ngeny toy izao rehetra izao Miangoty Nahoana? Angalao Angalana inona? Angalao rano aloha misy zavatra manindrona any anatiko Maman, ty aloha. Ty ry maman misaotra kia. Tatarao amin'izay raha ny zavantrangy. Tony aloha Eny, marary anaka. Fa hoana maman? Fa inona marary amin'ny maman Ndao entina any amin'ny dokotera aloha. Aoka sao anaka. Ao koa nge tsy misy vola tsony. Ny vonjy rainao tsy hanome tsony. Eny, efa fantatro maman. Tatarao amin'izay raha ny zavaniseho tany Miangoty Nahoana maman? Tatarao moa mampirafo rainao manitsakitsaka atsika mianaka. Efa elana izany fantatro fa manao an'izany zavatra izany izy. Dia izany ve mampitomany anao io Ankoatra ny fisotro-toaka. Tsy zakako Tsy zakako fa marary foko. Izay fampirafesina sy fisotro-toaka isan'andro very maman dia anaovanao an'izao Tsy makaizy izany Tsy izany anaka fa hoana? Tena tratrako ny famihana tamin'ny vehivavy ny tao amin'ny devant fiara izy. Tsy tantoko Tao amin'ny devant ny fiara? Eno Fa nga moa papa manana fiara dia tsy haiko manana fiara nga misy fa ajanony any amin'ny vehivavy ny any. Andray kosa ry papa. Nefa ne dia tsy mahazo fehina taxi be mandeha mianatra eny Ankatso akory Tsy manaiky an'izao kosa ry maman Miangoty Ahoana maman? Fa iny dia ataondry Tsy manaiky an'izao ka ataondry iny ny basy iny.
Miangoty aleoko maty mama amin'izay tsy avelao iny mbara fijaliana tsony avelao iny manisa telo dia apokako ty Miangoty isa roa Miangoty apetrao iny basy tanandriny mino fa ao anatin'ity vaty mihitsy nampirinana n'ilay tahatrano sy tany saika ahay mo ao anatin'ilay baiboly tena ao mihitsy nefa tena tsy tia hanokatra baiboly zany mihitsy halako vitana mihitsy re tsy manina ranga zany fa inona ho ankaroa amin'ny papa ao anatin'ny vaty io tsisy idiranao ny amin'izany na navelomy ny avy dia karakaro ny sakafo mba mantandry ary papa inona moa no tokony hidirako amin'ny fiainan'ny papa sy ny renikeliko any anaoko taba fahasambaran'olona eo amin'ny devon'ny fiara fotsiny fa ahoana koa nahitan'ity zazy ty anay sy nio tamin'ny lahady iny pitsongo ty zany ty hitanao fa tsy mahateny tsony papa tratra ny marina zay marina ka ninindry hitoroka na any amin'ny reninareo tsy mila mitoroka efa fantany zany mikaroka ny volamomena-dry zavavy nga papa io efa hoe tsisy idiranao ny amin'izany ny fianaranao atao tsara sa tianao ny tsy andavako ny droanao tsony amin'izay tsy afaka miatrika amin'ny fanadina akana ny mari-pahaizana lisansa tsy manam-bola ampianarana anao tsony mazava aminao zany ndana mitady asa andray kosa ary papa zay no izy dia tsy avelanao anoho ny fianarako tsony zany inona ny sako saina amin'izany na dia mari-pahaizana lisansa fotsiny ihany ary ve no alaiko dia tsy avelanao tsotra ny fanapahan-kevitra mijanona ianao mazoty ihany hoe hampianatra anao saingy manara-maso ny fiainako sy ny vehivavy kotsy no ataonao antony asa dikan'izay janona andray ary papa sao ary ka hoe mitsongo dia any tena ataonao fa tsy mianatra eny akatsy hoe valio tsy manara-maso ny ataonao sy ny vehivavinao kosa ary papa hita fa zany no izy mianatra toy ny zanako ny olona rehetra ny ataoko eny mahay manampy tamby sy mandaminy resaka ery tsy hitako nga iny tovolahy misary zory aminao eny an-dalana iny tovolahy ohatran'ireny ve mba hiverinao vonato marina ve zany ry Miangoty valio tsy napoziko anaka ay mampirafo ny rainy dia mbola manao ny ataony ihany keo ny zanany manontany anao ary Miangoty izy zany tovolahy zany tsy kosa ary mama tsy manao an'izany mamorona fotsiny papa io za zany lazainao fa mamorona tsy hitako nga re mifampitatana sy mifampisangisangy eraky ny lalany reny ay misy an'izany faza maditra mamitaka ray aman-dreny fotsiny mama fa oaka izay ka tsy rarahiko azafelana toy io jereo fa nipitika hatramin'ny kavina tety amin'ny sofiko aleo hipitika fa reny majefijefenao marary zany ry mama mifona ry ary mama mifona fa tsy nanao an'izany tsisy mifonafona zany zako mbola nampiranga ary ny atonga dia ny saintura mihitsy inona aoka ary papa fa marary tsisy rarahiko an'izany fa zaza maninona no tambaranareo andehaka veloma mama aza mitaditady atsony Miangoty oaizy ndry verena ty ndry Miangoty mino aleo andehany ahita reny ko tambatambazina Odio Try iza koa ary sany olona manelingelina amin'ny soandro fakanainy so inona nataonao zay ry tovavy ohatra ny kizitina sy masika anie ty vehivavy ty zany raha fahitako azy ty ve ty raha miasa otry tao tsy valindry akory inona ho any atao andry miala tsiny ndray tompoko fa variana dia variana nijerana itsy palitao amin'ny atetsy amin'ny taditsy try fa ina koa mahavariana andry amin'io ohatra nefa nahita olona nanao tahaka an'io palitao io ako ay ve palitao an'leranga vadiko re io ohatra ny palitao amin'ny papa io asa tsy izany re tompoko fa mikasa nitady asa ato aminareo raha misy mitady asa to mampime ihany endry ity tovavy madio be sy tsara tareo ve dia asa ato aminay tsy isy asa ifanaraka amindry mihitsy ka ato aminay
So dia le orinasa lehibe reny no mandray andry ka tsy nifidy asa ngia madama fa izay misy dia ataoko daholo e. Ndry mampalahelo akoa ty ndriko. Tovavy madio be sy tsara tarehy toy izao ve dia hanao asa trano ato aminay? Amafatrano dia atsaka rano dia hanasa lamba sy karakara sakafo. So dia tsy mendrika andry kosaka izany a. Tsy maninona re tompoko, ataoko ampanatreteny izany zavatra rehetra izany. Mandrosoara aloha ndry ato an-trano e. Misaotra indrindra. Fa hono a? Eny tompoko? Kilasy fafiry moa ndry ny miala mianatra. Mamenatra e. Tena mamenatra re madama. Oka ihany amin'izao ka? Lazao kia. Fina kosa mamenamenatra ndry amin'izany. Eny. Raha ny tena marina dia troisième année anomana licence madama ny miala. Ie. Zany ve ndry nanao asa trano? Tsy mampiasa koko mihitsy ngekindry izany e. Fa hono ahy e. Mbola velona ve ray aman-dreny? Mbola velona saingy tsy tia ahy e. Fa tsy tia ndry ahoana e. Ndry azo olona manam-pahaizana sy tsara tarehy toy izaoko. Tsy tia fotsiny izy madama. Nay dia gaga indray amin'izany tenindry izany koa. Eny e. Tiako tena tiako izany manana mpiasa madio sy maharaka fivoaran'ny tanan-dehibe toandry izao. Izany indrindra anie no antony tsy mba nakako an'ireny mpiasa avy any ambanivohitra ireny e. Izao e, ho raisiko ndry dia olazaiko andreo ihany no fitsipika mifehy ato. Misaotra re tompoko. Misaotra madama. Azafady aloha kia, miantso ny vadiko. Allô? Tsy miasa? Dia ho avy aty an-trano. Sady nahazo mpiasa vaovao ny isika e. Madio zany sady tsara tarehy a. Ay, dia tsy avy aty indray. Eny ary amin'ny manaraka zany asehoko alako. Eny kia, bonne journée chérie. Mavesatra be koa izany rano izany. Tia izany tsy maintsy tonga indreny an-dakozia. Aleo aloha akaina kely fa ohatra ny tena reraka be aka. Odry, fatolozandry makany ty raray e. Efa miraika amby 10 atoandro ve izao mbola tsy misy sakafo mitokona ihany a. Lamba maloto ao misavovona be mihitsy. Ny efitrano tsy misy milamina. Ainga andrika sa tsy omeko karama amin'ny fety Noely sy taona vaovao. Efa manongy ahy e. Miala tsiny madama fa mavesatra be ty rano ty dia nakaina kely a. Tovavy matanja be io koa ve ndry dia mitaraina reraka e. Ataovy ny asa. Mbola zaza no mibaiko andriva maika fa ny vadiko. Raha izay vadiko izay angamba tonga eto dia felaka tamaina ny mahazo andry. Andray kosa. Fa nga tena masika be izany vadiny madama izany. Oe e. Matahotra an'izany madama ka. Dia tsy asa. Tsarovo nefa fa raha mbola mpiasa ato ndry dia tsy maintsy izy no ibaiko andry. Zara to efa ifana tsy hoatsy. Fa iza ho aza ny vadiny madama izany aloha e. Any izy ihany e. Fa firy tokoa moa nareo mipiray-tam-po? Vavitokana. Saingy mijaly e. Dia mijaly tokoa ndrika. Tsy aleo ve kiniaritra fijaliana tany tokantrano iray aman-dreny toy izay aty an-tranon'olona. Samihafa re izany madama. Na mijaly aza aty dia olon-kafa mampijaly ahy. Fa tsy indray aman-dreniko velively. Maivamaivana kokoa ny areti-po azoko e. Nampiresahako teto fotsiny tindriko. Andeha aloha ahy e. Dia ataovy matsiro tsara io laoko io madama misy miantso ny telefonanao. Eto makatika ia. Vonjo ny miantso amin'ny madama. Mitovy amin'ny anaran'ny papa mihitsy. Tsy te hita anarana mitovy amin'ity mihitsy fa marary ny foko ka. Ty madama. Merci kia. Eto amin'ity toerana farany loty aloha ny hipetraka. Eto koa mba mifantoka tsara ny fivavahana. Ny mifanatrika amin'ny tompo fa avesatra loatra ny fahoriako amin'ny tsy mahita popoka amin'ny angoty zanako. Tiako kosa to pastera fa tonga ka. Aleo resahako pastera mba hanao vavaka fangataham-pitahiana manokana ho an'ny zanako iny ka. Pastera. Ay Ramatomino.
naka toerana ty aloha mihitsy izy zany a. Ka eto no everiko fa efantoana ny fivavahana pastera. Eto koa no everiko fa efanatrehako amin'ny tompo. Tsara tokoa zany. Mazotoa aloha sika rehetra andeha hanomana amin'ny fitompivavahana an'io aloha. Pastera, miverena kely aloha azafady. Fa misy inona madame Mino? Mijaly loatra pastera amin'ny zanako tsy hita popoka iny a. Anomboka indray ianao a. Efa sambatra izay fahazamanahy ianao ianao koa ange be fanahina loatra. Ahoana moa no mataranao fa sambatra izy pastera? Sambatra izy satria efa mivavaka ho azy mandrakariva indrindra ireo mpianana izay noby azy ny taty anatin'ity fiangonana ity. Mba hampio izany fivavahana ho azy zany pastera. Efa mivavaka ho azy foana isika ary zany fivavahana ho azy zany indray tsy ataon'ny fiangonana ambany zavatra mihitsy. Mbola misy akoatran'izay? Misy fisaorana manokana tokanao rehefa aveo pastera ka mangataka hira iray atao mandritra ny rakom-pisaorana. Nisy fahasoavana andraisiko mantsy. Tsara zany rehefa mahalala misaotra an'Andriamanitra rehefa nandray fahasoavana ohatranao zany. Ka inona ro ny fahasoavana andraisinao? Tsy jereo tsara ny taratasy ty pastera. Taratasy inona hoe izy zany? Taratasy trano sy taratasy natany amin'ny anaran'ny vonjy ty. Ty ve ny fahasoavana lazainao ry madame Mino? Fahasoavana iny pastera ka mila isaorana ny tompo alatra izao fa tsy fahasoavany. Ahoana mihitsy ary ianao ty? Ahoana moa no ilazanao fa alatra iny? Taratasy mpananana ange iny pastera. Eny, taratasy mpanananareo saingy amin'ny anaran'ny vonjy. Midika zany fa alatra. Tsy manao hira fisaorana amin'ity afa miala tsindritra tompoko. Na ny anazava amin'izany amin'ny fiangonana aza tsy hamenatra. Fa nga mila zavaina amin'ny mpiangony. Tsy maintsy hazavaina satria hametra-panontaniana amiko mikasika ny dikan'ny hira ataony olona. Aza manala baraka ianao raha matomino a. Zay fa lasa. Eny ary pastera. Nzay kosa fa efa tonga fontsiko. Aleo voanaingana ka. Hoavy re a. Ay tonga ianao. Somotsy vita koroko. Ay, azafady ary. Bonjour chérie. Moi. Ka lahady kosa ny androany dia tsy tokony tonga ve sa? Dia aizandraizany sika androany nanao alahady magnifique. Mba misitaka kely miala andrenivohitra re. Zay lefa niriko atriny ela. Vonjy eo. Tsy ho ela dia ho teraka ty mpamonjy kely tsika ty. Mpamonjy kely tsika? Ie. Raha nolazain'ilay dokotera dia amin'ny fety Noely any ho any. Ay kosa. Tena tsara zany ka. Sady tonga dia ataoko hoe famonjena ny anarany rahalahy izy dia teraka aza zalakely mitovy amin'ny Maria zany ko. Dia laza ny Joseph. Raha ho tena famonjena tokoa io fa ny tena vaovao mafaly androany kosa dia asiako anao amin'izay le piasantsika ary vonjy Ay. Ho gaky ianao raha mahita ny atsarany sy ny fahadiovany dia ho saro-piaro indray zany nivo malalako. Ahoanao moa zany tsy ho saro-piaro? Piasako indray ve nomenao ny anjara toerako amin'ity tokantrano ity? Eny ndanare atsoa izy fa vazivazy zany. Kialo? Kiala! Miantsonana madame zany? Ie, efa tonga ato aky mivadiko a. Mitady andrim-piasany vaovao ony izy. Ho avy madama? Fato miangoty. Aza vao tsara ty resaka ty ry vonjy Inona anao moa iny tovavy iny? Sy mpanao? Ay mbola mampirafy amin'ny olo-kafa koatra. Efa hoe tsy pako velively zany ho indro nivo tovavy mbola zandriko feritaona ve dia olona zay nao sipako e. Aza dia saro-piaro loatra re moa e. Rehefa tsy sipanao zany dia inona ka? Nivo inona zanako vavitokana? Zanako vavitokana? Eno Aina vadika ho zanaka vavitokana le hoe sipa teo. Raha zanakao iny nahoana no avela ho piasa tranon'olona ka.
mazava zany fa tsy zanaka ao iny. Fa mbola tsy matoky ahy ihany venao Rinivo Satria anao fihetsika fahafinareo e. Zao ty raiso ty ty miprofoseko anao fa zanako iny de jereo tsara. Tosary de io vehivavy zanany reniny. Ie, io indrindra. Zay aho vao mino ry vonjy fa zanakao io a. Ka ny sainao ne lasa lavitra loatra e. Aiza ianao tsy ho sary-piaro hampifamototra mihitsy aza. Tena ratsy toetra tokoa nareo lehilahy tony ka sa mandroaka ny zanaka nateraka noho ny fitiavam-behivavy. Nivo ngamoty zany ny condition napetraka ao tamiko ka tateraka izy zay. Mbola tsy tateraka e. Ny vady mariazinao aza mbola miziriziro tsy mety hiala ao atokantranonao. Efa vava ny azy fa izy ndray de tsy hiala ao mihitsy ninona iseho. Ianao mihitsy zany ny lehilahy kely saina ka. Kely sainanao amin'inona e. Misoratra aminao ange fananana rehetra e. Noho izany zonao no mandroaka azy hiala tsy hipetraka ao. Ka nantaratasy-panana rehetra aza ane very tsy hita zay nalehany tsy hitako tsony. Very? Ie. Finina koa ty loza lazainao ry vonjy a. Tena manirikiry ahy mihitsy ianao ty Miniko. Mahy tampoka ianao. Ay mbola ato ihany ianao. Tsy efa nilaza taminao hoe tsisy antsaranao tsony ato. Noho izany miala ianao sa miandra tositosika. Vonjy andeha ho aiza e. Tsisy raha iko an'izay alehanao any e. Ndehana fotsiny tahaka ny miangoty zanaka koa. Andray kosa ry vonjy. Ianao mihitsy zany nanao tetika androana amin'ny miangoty tato. Za mihitsy. Ary lasa koa ianao mandeha ka tsisy karaha Nivo rafivavinao. Maninona? Nivo? Nivo. Izy zany. Efa hoe rafivavinao. Zay ny anaran'ilay vehivavy asoroko ny toeranao ato. Azonao zany. Sady efa ho teraka koa izy atsoatsy. Raha sitraponiny ao ambony de amin'ity fetin'ny Noely ity. Omany de ny zaony ropatsa fa ho avy ny mpitaiza kely Eny. Andeha tokoa. Ndana mihitsy. Lasa ianao mandeha. Andeha tokoa. Inona ary ty andeha tsisy farany ty fa rehefa mandeha de mandeha. Mandreraka mihitsy ianao. Fa mbola misy teny kely lazaiko anao ry vonjy. Inona indray? Aingana ianao fa mianao Mba hitanao moa ty peratra amin'ny tanako akavity. Tadidinao ve ny teny nambaranao tamin'ny fotoana nametrahanao azy? Tena tadidy tsara mihitsy. Mbola matadidy zao lohako zao De maninona ry andro asinao Satria efa ho avy misolo toerana anao. Ohatray? Tena vokatry ny fonao ve zany? Tena ny fo madio mihitsy. Ay. Eny ary. Andeha. Tena andeha tokoa. Marina tokantrano sambatra ianao ry vonjy Misaotra betsaka. Nareo mantsy. Inganeo ho teraka zazalahy mpamonjy. Ary ho zazalahy tarika anao hitodika any amin'Andriamanitra. De manaova Noely sambatra. Itsena taona vaovao feno fahombiazana. Misaotra be dehibe amin'ny firariantsoa. De zao tandre amin'ny aina fa sao de tsy tratra ny taona vaovao eo tsony. Eny. Zay fa lasa. Velo. Pastero. Odry fa ino ty mitondra etam-be ty Mino ho aiza amin'ity andro alina. Fonjeo pastera. Fonjeo fa lavindray. Fa misy inona indray Ndroaso vonjy vadoka pastera. Ndroaso fa ampiakarany vady kely ny tokantrano. Tena mampalahelo. Mbola mitohy ihany ve ny olana ao atokantranonareo? Endre pastera. Aiza ny fononao ry Madame Mino mivavaka ve ny andehananao any am-piangonana sa mamonjy fihaonana fotsiny? Fa inona no mahatonga anao anontany an'izany pastera? Satria tsy mety ho voavaha mihitsy ny olana ao atokantranonareo. De no ny antony avy amiko tokoa ve? Enoko fa miorina tsara aminao ny finoana ny tompo saingy raha misy olona iray maningana ao atokantrano de zary sasapona ny vavaka ataonao. Raha ndraraka ny pastera ka tsy azo rofina tsony
ravinkazo nanitsana ka ny sisa anao mpandrina anamafy ny vavaka toko an'ny vonjy mba anovany lalakaleana izy, indrindra fa amin'izao akatoko ny fankalazana amin'ny fetiny Noely izao. Ho taona vaovao hitondra azo any amin'ny lalan'ny finoana ny tompo ange io taoko avy io. Manam-pinoana ary mino fa ho tao mpambiazana io taoko avy io toa nanjakan'ny fifankatiavana sy ny fiadanana. Asa re pastera mba manao hoana re izay mingody zanako any, mba hankalaza pahasambarana amin'ny fetiny Noely ve, mba ho velonaina ho tratry ny taona vaovao ve? Efa mivavaka ho azy foana ary mino fa aza manahy ianao mino fa mbola mitoy any amin'ny toerana honenany ihany mpampianatra sekoly alahady azy. Engane ho tanteraka tokoa izany pastera. Misy vaovao tokoa ty asa raha mazoto ianao. Vaovao tsara ve pastera, inona izany? Tsy misy inona afa-tsy ny fanomanana ny fetiny Noely ao am-piangonana ria. Iova kely ny fankalazana ny sasak'aliny Noely amin'ity taona ity. De inona anao toka amin'izany pastera? Tsotra kely ka anao hetsika sika amin'io sasak'aliny Noely io, ka tsy atao ato amin'ny fiangonantsika fa any amin'ny fiangonana hafa le izy no atao, izay atao anatin'ny faritra misy antsika ihany. Anao tantara-tseritra maneho ny fahaterahan'i Jesosy zazakely sika, ka ianao no ampitazomina ny anjara toeran'ny masina mahary niteraka an'i Jesosy. Za ve pastera? Ianao ny renin'i Jesosy amin'io Tena tiako izany. Tiako izany hoe maka ny toeran'ny reny izany ao anatin'ny tantara-tsehatra, indrindra fa hoe i masiny Maria renin'i Jesosy. De misaotra amin'ny fahavonona sahady tsy mora amin'ny manoka tena anao ny asan'ny tompo. Atomboka amin'ny alahady izao ny famerenana. Tao amin'ireo tanora mba ahazotanao an'izay famerenana izay misaotra betsaka pastera. Ny tompo no aoka isaorany atombotsika rampitso ny famerenana, de tao amin'ireo tanora mba ahazotanao an'izay famerenana izay. Misaotra betsaka indrindra pastera. Ny tompo no aoka isaorantsika. Dia arabaina izany na azo tokatrano vao ry vonjy malala koa. Izay vo tena tanteraka ilay nofinofitsika. Tsika roa mihitsy miara-patena ihany ny tsika eto isan'iza moa fahono ary nivo roviana ihany no tonga vahintsika kely io efa tsy ho ela re efa mba tanteraka ihany ilay tsy ny faniritsika hanorina tokatrano vonjy dia manakevitra hoe inona ary nivo hoe ho avy ity ny fetony Noely, ny fankalazana ny sasakalana terahan'ny mpamonjy moa izany dia andaontsika mba hamonjy an'io sasakalo io amin'ity taona ity. Ary tena niova ngenao izany ry nivo mariny fa zao kosa ny ty le andro mangatsika be, ny orana, ny maizina, izany ve no andehana namonjy sasakalo many? Ka efa ela kosa nge antso namonjy sasakalo Noely ry vonjy efa valitaona be zao. Ka nazako azako lazaiko anao fa vao vita kely fotsiny hoe heritaona ny raharahana sy mino vadiko taloha de tonga de fady azy zany hoe hiditra am-piangonana izany. De tena andeha tokoa moa izany satria araka aminao ho tanterahako raha izay sitrako fotsiny ry vadiko aza matahotra ianao. Ary ny taona vaovao kosa mba ahoana ry vonjy hanomana fety be mihitsy tsika de tena nasa olona be dia be koa. Nefa oliza no asainao? Aleo indray aloha iny mba ho surprise kely. Surprise? Iza ary izany? Ho hitanao eo ihany ny fetiny Noely aloha hatrehana izay ihany. Eny are mila miainga aloha sika amin'io sasakalo Noely io ry vonjy za mihitsy betsaka mantsy ny olona ho avy amin'io ka hifandrombahana ny toerana. Ianao tiako dia efa mahampiomehy mihitsy ry nivo. Fa maninona hay dia efa hoe amandry toerana melo. Vonjy koa izany raha mba hanala foana. Indrisy ry miangody reto akanjo efa tota sy maloto reto izany mba hitindry hankalaza ny fetiny Noely. Eny ny mpamonjy raha teo teraka hamonjy ny olon-drehetra fa tsy hamonjy ny madio fitafiana sy mpanankarena ihany. Le zazalana lokony kibo masiny Maria
Toa efa tsy androko intsony ny gadonany ka. Io mantsy mba andro mpifaliana ho ahy. Ahita izay fifaliana ho aiza moa e. Tia ny sariko fony mbola mpampianatra sekoly alahady. Sery miangoto fahiny. Inoko fo tao mpamonjena ho ahy ty taona ho avy ty. Zany fa velona lakolosy fanomboana sasikala amin'ny olona biva. Afilanana ny tantanako fa tena maro be loatra ny olona. Ila tsy havita mindra ary vonjy a. Avita tanako e. Tena voaravaka azo ny velona mirapiratra ty ny fiangonana. Andresany foreto mihira manandratra ny fomba hitro ny to. Tena faly ny rehetra. Na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe. Afaka tsy ny fiainana ty am-piangonana izany rivoka. Tsy ny ventsika mipetraka e. Eto mahita tsara zatsika rehetra ny mosehatra eny. Zary mipetraka. Tola matovita finanam-panakana daholo mipetraka eto ka. Alaka sisy ny tia mitotoatra ty. Afaka koa sary mipetraka hitanao io. Nanina? Jerena eny. Hafa mihitsy. Olon-drehetra makatoerana eny amin'ny sezaka eny. Fa izy no lasa mipetraka eo amin'ny tongotra io. Tana ny fitafiana iza mampinombeko. Ohatr'ireny tambam-vohatra koa izany. Normal izy raha manapateny io e. Na raha nijerijerendreo ireo aby. Ny fitafiako hoe jereo fa mangarika mihitsy raha mato. Efa vonina ve mpanao tantara-tsehatra ary mino atolotra ampijery amin'izay mantsy izy ireo. Efa vonina pastera. Atolorika. Efa tapitra koa nge ny disin'ireo nataon'ireo tanora e. Efa vita moa zany ny disy ny hira nataon'ireo tanora sy ny koralina ho fandravahana ny sehatra. Fanokafa mba vony ihany reny e, amin'ity sasakalina nahaterahan'ny mpamonjy ity. Fa ty ny tena zava-dehibe, tantaran'ny sehatra, nampitondraina ny lohateny hoe lakolosy mpamonjena. Aseho an'ireo tanora avy any amin'ny fiangonana misy anay, ao anatin'ity tantara-tsehatra ity ny fahaterahan'i Jesosy Kristy. Maro soa ary nareo e. Dera, efa hoe tsy maintsy mamonjy anao sasakalan'ny Noely io a. Mama va io ambosehatra io? Miangoty? Hita ihany akindry. Ny zanako. Avy ny zanako. Fa taiza foana miangoty a. Mino vadiko. De i miangoty zanako. Izy mianaka marina. Vonja, fa misininy. Kay. Marary be tapaka toko mikipoko. Manaikitra. Vonjy eo ary vonjy fa manaikitra be mikipoko. Fa manino ianao ry nivo? Vonjy. Marary ahoana ianao e? Manaikitra. Vonjy. Avilo ty. Fa manino ary ianao ty? Manino ianao ry nivo a? Tsy haiko rea. Marary ahy. Manaikitra be. Ao mipetra aloha e. Maman fa ina ho antangorona ny olona ao e. Tena tsy haiko ro miangoty fa aleo hoe jerena. Nivo, andrikako. De ore olona avy ampy io. De eto very nivo. Marina ratsy. Nivo a. Apio are olona. Ale fasta.
Fonja, io zanatsika zazalahy. Fa inona ary tia miseho ato am-piangonana amin'ny sasak'alina Noely ty e? Vonjy, fa io zay teraka ato am-piangonana io? Inivo ry mino. Teraka ny vadinao? Ie. To zazalahy kely e. Dia aty am-piangonana mihitsy ny teraka. Dia ahoana moa zany fa dia arabaina nareo roa kely e. Misaotra ry mino. Misaotra kiry mino. Dia io ve zany zandriko ry papa? Zao ry izy mianaka. Fona fadiso. Mahatsiaro tena fa miloka. Mamelany iloko. Oka mba ho afaka amin'izao sasak'alina Noely izao ny tisatisan'izy teto amintsika. Vonjy, efa namelanao ho Noely mpamonjena tokoa ty Noely ty e. Faly fa hita miangoty zanako. Mbola faly koa fa niovo kristiany mifonja sakaizany toka fahiny. Faly mandray an'izany lakolosy zany fa tena lakolosy mpamonjena tokoa. Azafady, Vonjy, mbola manakambara aminao mifona aminao koa. Mifona aminao fa nanenga taminao dia nifatorako ianao. Zanako io zazy io. Zanakinay io. Nay vo? Ny vaovao farany reko dia maty izy any amin'ny tany mpiady. Tsy anjarako ny tsara ry nivo, fa aleo ilay Andriamanitra izay tompontsika. Betsaka koa ny eloko izay nataoko, ary efa nilaza ny amelan'ny fahotako sy ny eloko nareo, indrindra moa ilay Andriamanitra. Ka dia isaorantsika izy. Vonjy, mamela mba hiresaka amin'izy mianaka. Fasy hoe? Mifona ry izy mianaka. Diso teo anatrehanareo, ary izao Krismasy izao no inoko fa amelanareo aho. Satria nampitondra ny mangidy teo amin'ny fiainanareo aho, nakorotako ny tokantranonareo. Noely nefa izao dia inoko fa amelanareo. Eny rery Madame Nivo, sambatra tokoa izay mifamela heloka fa izay sitrapon'Andriamanitra e. Raha niraraka tsy azo rofo indrindry Nivo za tsy mitana lahelo amin'izy. Izay mampanompon'Andriamanitra e. Ary tsika tsy natao hitsara fa ho tsaraina. Ka dia mamelanao aho e. Maroa ny taiza. Misaotra betsaka Kimino. Mbola mihoatra ny anareo ny hafaliako e. Mihoatra satria mitombo indray ny isan'ireo ondry very ka hita. Indrindra fa ty zazalahy voateraka androany ty. Mpanompon'Andriamanitra amin'izay zany sery Vonjy Mba be vazovazo koa ianao tiry pasteraka. Marina moa. Ka ampidira ho an-tranon'ondry ary ny zaza voateraka e. Natolotry ny Radio Madagasikara anao teo. Lakolosy mpamonjena. Tantara indray miaino nosoratany Vetsy ny Voary. Ireo namelona ny tantara: Daniela, Niony, Sarobidy, Alain, Mamy. Mpandray feo, Antonio Samulson, Mpanadodosa, Niondra Manamsata.